Commune Tritriva ato amin'ny faritra Vakinankaratra. Mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny ankamaroan'ireo mponina arivo sy iray alina ato. Isan'ny voly ifotoran'izy ireo ny varim-bazaha. Iray amin'ireo mpamboly varim-bazaha i Odile. Rehefa miakatra ny vokatra dia raisin'ile Moulin de Madagascar ny vo ho ahodina ho lafarinina. Ny tahona varim-bazaha kosa anamboarana satroka na arona kely amidy eny amoron'ny ranon'ny Tritriva. Tahaka ny Odile dia maro amin'ireo mponina eto Tritriva no maniraka ny ankizy mivarotra ny asa tanana. Mampalahelo nefa fa matetika mody maina tsy mahalafo akory ireo ankizy ireo. Any ka aleon'ireo tantsaha sasany omena ny biby fiompy na atao zesika ny mololona varim-bazaha. Ny mololona varim-bazaha nefa akora tena takin'ny tsena amin'izao fotoana izao ary ahavitana asa tanana amin'ny endriny maro samihafa. Niditra an-tsehatra nanoana ary ny fandaharana samatoy sy ny C4C. Nasaina ny vondrona anaty kooperativa ireo vonina isehatra amin'ny asa tanana vita amin'ny mololona varim-bazaha ka tafatsangana ny kooperativa lofo vita tanana. Nomena fiofanana ary ireo mpamokatra varim-bazaha miisa 720. Tsy mbola nanao asa tanana mihitsy ny ankamaroan'izy ireo. Dia telo tamin'ireo tantsaha ireo no efa mahafefe fa tsy mbola mahafetanteraka ny famadihana ny mololona varim-bazaha ho lasa zavatra azo ampiasaina ohatran'izao fa ny ambo zany tena mbola tsy tao anatin'ny asa tanana mihitsy, mbola tsy nikitika mihitsy. Nampiofana nandritra ny 5 volana dia navita an'ireny zavatra ireny zareo. Zareo zany manana akora fototra foana zany izy tsy atahorana zany hoe tsy isy ny akora fototra satria mazava be fa ny any amin'ny faritry Vakinankaratra dia mpamboly blé ny ankamaroan'ny olona any. Dia ny fahitan'ireo ankizy ireo koa zany fa nampivoatra be ny fiainany mazava ho azy satria nisy vola niditra hafa ankoatra vola fampiditra isan'andro zany dia na ny fampidirana mpianatra ary tamin'ity taona ity dia mora satria voavy nahazo ny entana vidiny entana rehetra ny entana zay vita zany lafo zay vokatra vita zany lafo dia afaka ny aina malalaka tsara zareo. Dia tsara marina fa ankehitriny koa any amin'ireny toeran'ireny ohatra zao ny any Avinankarena efa vita hatramin'ny atelier hoe ity ny atelier famokarana dia efa mba misy etazera kely tsotsotra ao anatiny eo fampiratiany ny entana vitany satria izy fiaraha-miasa amin'ireo torista ny Antsigabe hitondra itety an'ireo ankizy ireo mba hijery ny entana vitany sy vidy mihitsy moa zany anjifa tanteraka le entana vita amin'ny varim-bazaha. Varim-bazaha moa zany ny mampiavaka anazy dia izy le resaka izay le hoe tahona mololo zany izy io. Zay aloha anankiray dia efa mahasamy hafa azy tsy eritreretina zany hoe mololo afaka avadika ho anaovana zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro ohatr'izao. Dia ny anankiray fatezany mateza be izy io dia ny anankiray ny lokony izay tena mampiavaka azy izy manao loko volombolamena io loko naturel zany na lokony izy zany atsolokoina dia efa tsara foana izy zany efa mahasarika. Dia ny anankiray izy mamirapiratra dia ny farany mora filahana zany ny asa atao aminy. Efa voarakitra any amin'ny Omapi ny famoronana ireo mpanao asa tanana ao amin'ny lofo vita tanana. Efa nisedratsena teto an-toerana sy tany ampita-dranomasina ihany koa ny asa tanan'izy ireo. Hita tamin'izany fa ny vahiny any ivelany aloha no tena mpanjifa hatreto ary izay entana voavokatra dia lany avokoa. Niara-niombona antoka tamin'ny fanohanana ny kooperativa lofo vita tanana ny fandaharana samatoy sy ny C4C. Mba ho fanohanana an'ireo mpanao asa tanana zany dia fa nandefa antso ny matoy amin'ireo izay manana ny traikefa sy ny fahaiza-manao ahafahana manao an'izay fanampiana ara-teknika an'ireo mpanao taozavatra vita amin'ny tahona blé ireo ka ny C4C zany no raikitra tamin'izay. Ny kooperativa lofo vita tanana ao Tritriva moa zany no efa nanao an'io
fanodinana ny asa tanana varim-bazaha io teo aloha, ary izay no natonga azy safidy azy anao anome tohany an'ireo mpanao taozavatra reo nampivondrona azy eo anaty coopérative sy nanome azy ny fahaiza-manao mba ampivoarany hatrany ampivelarany hatrany ny fomba varim-bazaha. Tohana nomen'ny fantaran'asa matoy an'ny coopérative Lofita Tanana moa zany dia voalohany indrindra ny fahaiza-manao ara-teknika. Teo zany izay niarahana niaraka tamin'ny C4C zany izany rehetra zany. Teo ihany koa ny fanohanana ara-pitaovana toy ny laminoara zany mba atsara kokoa ny kalitao ny zavatra vita. Tao anatin'izany koa ny machine fanjairana mba anatsara trany izay kalitao zay. Teo koa ny fampandraisana anjara ny coopérative tamin'ireo fampisehoana rehetra teto an-toerana. Eny fa natany ivelan'ny tany Maurice aza dia efa naentina naseo tany koa zany ny taozavatra vitan'ireo mpamboly ao Tritrivareo. Misy forcy dia vondrona iray miasa ho an'ny fanamafisana fahaiza-manao sy fanamafisana olona ireo olona miasa-teny, ka indrindrindra amin'izany ny vondrona izay sokajiana ho marefina ny fiarahamonina. Tao anatin'izay ny raha naniasa tamin'ny fandarana asa matoy ho fanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo mpanao asa tanana vita amin'ny varim-bazaha tao amin'ny faritra Vakinankaratra. Commune 10 no nisitraka ny tohana ny Dity, Sandbourg, Tritriva, Ambany, Fianarkarena. Tao anatin'izay no nanomezana fampiofanana teo amin'ny sehatry ny famoronana sy ny TFBIC ny fandokoana ny varim-bazaha. Tao ihany koa ny fanohana teo amin'ny sehatra barotra, izany hoe fandraisana anjara tamin'ireo foara isan-karazany toy ny Fiarimada, ny foire internationale de Madagascar sy ny foire izay natao tany Maurice izay nahitana fa isan'ny ankafizin'ny Mauriciana ny vokatra malagasy vita amin'ny varim-bazaha. Ankehitriny efa ary elatra ireto mpanao asa tanana ao amin'ny lofo vita tanana. Tohana farany nomena azy ireo ny fikarakarana varavarana misokatra, ny tadiavana lalam-barotra. Nasaina ho avy teto amin'ny tranobe an'ny varotra ireo mpandraharaha sy mpisehatra rehetra amin'ny asa tanana na avy eto an-toerana na avy any ivelany. Madame Clarisse zao mpivarotra eo amin'ny Senam, efa manana mpanjifa maro izy, malagasy sy vahiny. Lina sy resy lahatra tamin'ny famoronana nataon'ny coopérative Lofita Tanana any Vakinankaratra izy ka vonona ny andray ny entana vita avy amin'ny mololona varim-bazaha. Natongavako teto sady mpanao asa tanana no manana tsena ihany koa ao amin'ny village artisanal amin'ny Senam, andray entana zany. Na le mbola tsy vita finition na le efa rehetra fa navoakan zareo rehetra zany. Na liana daholo aloha zany le fitaovana navoakan zareo satria misy famoronana vaovao tsy fahitany an-tsena. Misy ihany koa le ireo le produit an-jareo zany mbola tsy tena hoe hita izay misy mivoaka ihany zany fa tsotra. Fa maharesy lahatra zany le famoronana vaovao. Ny client zany misy gasy, misy vazaha. Fa zay eo amin'ny village artisanal tonga ao zany le olona mikomandy dia mandefa dia misy komandy be dia be ihany koa zany amin'izao fotoana izao atao fa entana hafa dia tiako zany ho ampiseho an'ilay olona misy produit ohatrereto indray fa maharesy lahatra anareo. I Hebert ihany koa teratany frantsay dia babon'ireo asa tanana vita amin'ny mololo-mbarim-bazaha. Vonona andray entana ihany koa ary hitondra izany ho amidy any Brésil. Je projette, mais c'est prévu puisque nous on a déjà prévu, je suis pas tout seul, on a déjà prévu des budgets, donc on vient pour tout ce qui est administratif, pour tout ce qui est légal, les droits de douane, les transitaires, trouver les fournisseurs, mais on a déjà choisi les produits. Il faut savoir quand même que de la paille en France en été on en a, donc ça peut être original, j'avais jamais vu. C'est une rencontre, c'est joli, c'est très bien fait, j'avais jamais imaginé voir ça. Ben moi ce qui m'étonne c'est quand on prend une paille et qu'on arrive à faire des choses rondes avec. Parce que pour moi une paille c'est droit, donc quand on fait quelque chose de très rond sans la casser, je trouve ça assez remarquable. Tonga teto ihany koa ny avy ao amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana hijery ny fomba iaraha-miasa anosehana ny coopérative Lofita Tanana amin'ny fivarotana ny asa tanana izy ireo. Voalohany no tena nahaliana anahy amin'ilay hoe inable le zavatra vita avy amin'ilay paille de blé avy any région Vakinankaratra fa ihany koa
hijery hoe mety inona no mety ho fiara-miasa araka ministera mivarotra sy mifanjifana amin'ilay programme matoy. Vaovao amiko, misy vaovao amiko satria leo amin'ny zavatra afaka ampiasain'ny vehivavy zao zavatra hitako tsara ny afaka atao accessoire de mode dia eo ihany koa ilay ampiasaina azy eo anivon'ny tokantrano mahafinaritra ilay izy. Afa-po amin'ny vokatra azo tamin'ny fanohanana rehetra ny avy ao amin'ny C4C sy ny fandarana asa matoy izay mpamatsy vola. Le izy izay mihitsy ny aton'ny varavarana misokatra izany hoe antsoin'andreo mpandraraza liana amin'ny asa tanana vita amin'ny maribazary. Ny akony aloha nisy mpanondrana entana, mpanondrana asa tanana malagasy any ivelany tonga tao misy koa mpivarotra eto an-toerana izay tonga tao. Ny toy an'ilay zany dia hoe andeha anatona andreo zahay ireo mpandrarary ireo zahay ametraka fiara-miasa mivaingana. Hoe fiara-miasa mivaingana mety aza atao miaraka amin'ireo tatsapanana asa tanana. Miteraka fidiram-bola fanampiny andreo tatsaha ny asa tanana vita amin'olo maribazary satria ankoatran'ny fambolena izay natao dia lasa misy koa asa tanana izay isan'ny azo lazaina mampidi-bola ho an'zareo. Mampiavaka ny mololona varim-bazaha ny lokony tena mamiratra izay manome endrika ny asa tanana tao aminy. Mateza kokoa izy raha oharina amin'ny asa tanana vita amin'ny rofia kanefa mora ny vidiny. 3 alina ariary zao ny poketra vita amin'ny mololona varim-bazaha raha 7 alina ariary ny poketra vita amin'ny rofia. Ny mololona varim-bazaha ihany koa afaka ampiarahana amin'ny akora rehetra anome asa tanana miavaka mampiseho ny mahavita malagasy.